misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana malala fa afaka niona, afaka nifampiresaka tao anatin'izay andro maromaro izay. Ary tsapatsika fa teo nifitsika mandrakariva Andriamanitra maneho fakasitrahana fomba manokana antsika tamin'ny faharetana, tamin'ny fahalianantsika ka nanokana fotoana mba handraisana ny ten'Andriamanitra ary misaotra antsika noho izany fandavan-tena, fanoloran-tena zay ananantsika izany. Misy teny anankiray mahafinaritra ao amin'ny boky bolana toko 212 andiny 420 manao hoe toa tantely ny teny mahafinaritra ho sisy ka sady mamy fanahy no mahatsara ny taolana. Inoko santenaiky fa tsy hafinaritra antsika fotsiny ny hoe mihaino ten'Andriamanitra mandray an'izany afatra zany fa mba hitondra fahasalamana ao antsika mihitsiny ary hitondra fitahiana ao antsika mihitsiny izany fandraisana ny ten'Andriamanitra izany. Ka sady mamy fanahy no mahatsara ny taolana toy ny tontantely zany ten'Andriamanitra izany. Antentsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao mandrakariva zay Andriamanitra satria maropo aminay ianao ary mijerina ny mandrakariva. Tsy manadino anay ianao fa tianao ny tantana ny fiainanay. Tianao no hiaro anay amin'izao ndraiketriny misy anay izao. Atovy mahatsapa ny fanatrianao zahay, mamela ny fahotanay, mamela ny fahatosoanay. Amin'ity fotoana ity dia eona aminao zahay, te resaka aminao. Ianao koa manana faniriana mba hiresaka aminay. Kasokafo ny fonay Andriamanitra, aoka ho feno famindrapo ny fanehanao masina ny fiainanay. Mba tsy hanadino zahay fa andray ary ampiatra ny teny voasoratra eo amin'ny fiainanay. Mba hitondra fahasalamana, hitondra zava-tsy eo amin'ny fiainanay ny teninao. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny afatra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika. Raha mijery zany tsika nandinika ireo teny izay nambara tamintsika dia mandidana ny amin'ny famonjena ary miresaka mandrakariva ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra izay tiany homenantsika ny afatra zay nambara. Ity lohahevitra androany ity fanontaniana mipetraka androany ity dia tena fanontaniana lehibe mihitsy, manan-danja ary sarobidy izany teny izay ho raisitsika izany. Ataontsika ahoana fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao zantsika. Ny fanontaniana dia milaza fa misy zavatra tokony antsirana, misy loza tokony antsirana ary misy famonjena tokony ho raisina. Ary inona moa le zavatra tokony antsirana ary manahoana fiaitrantsika amin'izany. Azo antoka ny famonjena raha manaiky antsika ary raha mandray ny fahamarinana zay omen'Andriamanitra antsika. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Ireo toko 2:7 izay angalantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny teny ity. Ataontsika ahoana ho sisy ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao zantsika. Dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin'ny voalohany ary no mamafisin'izay nandrea tamintsika koa. Tsy misy famonjena izay azon'Andriamanitra omena raha mandany ny antson'Andriamanitra isika ry havana. Ary misy amintsika ve ny te ho any fahaverezana kanefa tsy manao na inona na inona. Tsy azo atao zany hoe tsy te ho any fahaverezantsika kanefa tsy misy asa ataontsika eo anatrehan'izany antson'Andriamanitra izany. Misy indray ny te ho any an-danitra kanefa tsy manaraka ny lalana zay atolotr'Andriamanitra azy. Ary tsika dia tsy misy olona teo any amin'ny afobe zany ho an'ny fahaverezana fa samy maniry handray ny fiainana marak'izay. Zany no hitahitatsika
zany fanerentsika dia ho tanteran'Andriamanitra amintsika zany raha manaiky tsika raha mino ny filazantsara zay omena antsika am'izao fotoana izao. Zao manko zany no teny hitantsika amin'ny bokyny Jaona 4:1 manao hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray raha tsy amin'ny alalako. Betsaka nge ny olona no tia katoan'Andriamanitra kanefa manadino zay ambaran'Andriamanitra. Milaza Jesosy fa manao hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray raha tsy amin'ny alalako. Amin'ny alalana Kristy ihany no andraisantsika an'izany fiainana be deabe izany. Korinthiana 4:2 zao no ambaran'ny apôstôly Paoly fa hoy izy: tamin'ny taona fakasitrahana no nianioko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ny andro fakasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Andriamanitra dia tsy mampanantena fa hoe amonjy anao izy rahampitso, na hoe amonjy anao izy amin'ny herinandro ambony, na amin'ny taona ho avy. Fa anio zao ankehitriny zao tia amonjy anao izy amin'ity fotoanan'io ity ary misy antso omena antsika androany. Ny famonjena zay ekentsika androany, raisitsika androany, dia misy fiantraikany amin'ny fiainantsika manontolo amin'ny ho azy. Fa hoy izy: tamin'ny taona fakasitrahana no nenoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjena anao. Indro ankehitriny ny andro fakasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Ny anio ry havana, ny anio ihany no azo antoka, fa tsy fantatsika zay avoaky ny ampitso. Zao no teny amin'ny Petera 2:4 zay teny makasika indrindra ny fiainantsika ny zava-misy ankehitriny. Hoy izy hoe fa tonga ny andro atombon'ny fitsaran'Andriamanitra atao amin'ny ankonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany dia nahoana moa zany ny afaran'izay tsy manaika ny filazantsarany Kristy. Etsy dia hoe manomboka sady zany andro famonjena, andro fitsaran'Andriamanitra izany. Ny atao hoe andro fitsarana dia andro fanavotana ao amin'ny Baiboly. Ny andro fitsarana dia andro famonjena araky ny anambaran'ny Baiboly azy. Ka mijery ny fiainantsika Andriamanitra, manahoana ny fianakavianao, manahoana ny ankonanao, efa vonona ve zany hiatrika an'izany fitsaran'Andriamanitra izany? Efa fanerinao mihitsy ve, efa nanetana ve enao ny fianakavianao? Efa mba niteny ve enao ny amin'ny ten'Andriamanitra, ny amin'ny fanasan'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra atolotra ho amin'ny fianakaviantsika? Ary raha miatomboka amintsika izany dia hanahoana ny fiaran'izay tsy manaika filazantsarany Kristy. Misy ny olona hanaiky ny filazantsara, misy ny olona hanaiky ny ten'Andriamanitra handray ny famonjena, ary misy ny olona handa an'izany. Mba tsy ho anisan'izay tsika, mba tsy ho anisan'izany tsika ry havana, fa ho anisan'izay mandray ny ten'Andriamanitra ka dia hanaiky tsika an'izany filazantsarany Kristy izany. Misy teny sarobidy amin'ny bokyny Tesalonianina. Ny apôstôly Paoly dia manana hafatra manokana ho antsika ankehitriny. Tesalonianina 2:1-7 ka hatramin'ny 7. Hoy izy ny teny manao hoe ary hanome areo fitsarana, ary hanome fitsarana ho anareo zay hampahoriana kosa mba mitena anay, raha iseo Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny. Ety dia hoe fitsarana no ho an'izay manaiky ny antson'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra fiadanam-po, omen'Andriamanitra fitsarana, fitoniana, fatoniana zay mandray an'izany teny filazantsara avy amin'Andriamanitra izany. Mampahory antsika ny zava-misy ankehitriny, ny arety mandringana, ny zavatra miseho eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, ny amin'ireo fikorotanana eo amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao, ny loza voajanahary, ny herisetra, ny faratsiam-pitondrantena ny zanak'olombelona, mitondra fahoriana, fijaliana eo fiainantsika zany rehetra izany. Kanefa misy fanantenana mahafinaritra dia hoe raha iseo Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny, manahoana ny fiainanao? Ankehitriny tian'Andriamanitra omenanao sady izany fitsarana azo antoka izany. Apokalipsy 2:4-4 zao no ambaran'ny Kristy amintsika
am'izao fotoana izao. Sambatra zay manasy anakanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Misy fahasambarana zay tian'Andriamanitra omena antsika. Samy mikatsaka an'izany fahasambarana izany daholo ny olona. Samy maniry ny handray fahasambarana izany. Samy tia ahita fahombiazana eo amin'ny asa ataony, eo amin'ny zavatra zay ka saina atao. Kanefa Andriamanitra tiany miantsika ny fahombiazana, tiany miantsika ny fahasambarana izy, ary tsy lavitra ange zany fa ao amin'ny Baiboly, ny Baiboly dia manome antsika an'izany fomba azoana fahasambarana izany. Sambatra hozy izy zay manasy anakanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Manahoana ny fiainanao? Manahoana ny fatsapanao? Ny fiainanao azonao antoka ve fa nandray fitahiny ianao? Azonao antoka ve fa efa noraisinao zany famonjena izany? Ary manahoana le fahamarinana? Karazana fahamarinana manahoana no raisitsika? Fa io fahamarinana io dia tian'Andriamanitra mba omena antsika izany fahamarinana avy aminy izany, avy amin'ny Kristy izany fahamarinana izany. Manahoana ny fahazoantsika antoka an'izany fiarovana fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany. Manasa antsika izy mba hanadio ny fiainantsika. Hoe sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ary fahamarinan'i Kristy irery andry. Ny fitafiana, ilay fitafiana avy any an-danitra irery andry, dia ny fahamarinan'i Kristy no ahafahantsika mandray ilay hazonaina ary ahafahantsika miditra amin'ny vavahady ao an-tanàna, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ankehitriny manahoana ny fanapahan-kevitra ataonao, manahoana ny safidinao. Ary tian'Andriamanitra raha handray ny tenintsika, ny filazantsarany, tiandra ho feno ny fanantenana fiainantsika, satria manana hafatra omena antsika izy ny amin'izao fiainana izao. Manana vahaolana izy, ary eo amin'i Jesosy izany fanantenana vahaolana eo fiainantsika izany. Andriamanitra ne hitantsika mianakavy ka izao fiarantsika mandika ny ten'Andriamanitra izao dia hitondra fahasalamana, hitondra fiainam-baovao, hitondra fiainana be dia be ho anao, ho amin'ny fianakavianao, ho amin'ny tokantranonao. Ary ho toto-soamantsara any fiainana mandrakizay itsika mianakavy. Ary rehefa ho avy Kristy dia anisan'izay handray ny famonjena itsika rehetra. Amin'ny soratsika rehetra nandraisan'ny ten'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. Tompo, makasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famonjenao lehibe, ny amin'ny famindramponao, fa mbola mitahiry hafatra ho anay mandrakariva ianao. Tianao zay raha andre ary handray izany filazantsara izany. Tsy azo antoka Andriamanitra ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, fa voary kosa zahay raha maikeo aminao, raha maikeo amin'ny Kristy ka mandray izany fiainana teny avy aminao izany. Mamela Andriamanitra ny fahotanay, ny tsy famendrenay, mba hita tsy manatsiny izay. Esory ny sakana rehetra, tsy hafanay mandray safidy, tsy hafanay mandray fanapahan-kevitra amin'izao vaninandro misy anay izao. Engany mba ho feno fahasaranao zay, ary iainanay ny fahamarinana. Voatafy ilay akanjo-pahamarinan'i Kristy zahay, dia voaro amin'ny faratsiana rehetra. Ho feno fanantenana zay, ho feno famindramponao. Dia misaotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.